eo amin'ny pejy vaovao ny toekarena kosa indraina dia mbola tsy naseho ampabe maso aza ny spécimen na ny endrikendrika ireo vola vaovao izay hivoaka atsoatsy dia mpafantatra amin'izao ny lokon'ireo vola ireo sy ny sary izay ho hita amin'ny Claude Arasoloson indrindra no mitatitra izay vaovao izay. Ivoaka amin'ny volana Jolay ireo taratasy-mbola vaovao 2,000 ariary, 10,000 ariary, 2 alina sy 2 alina ariary. Anisan'ny sary hita eo amin'ny vola 10,000 ariary ny kaskadin'ny parka Ranomafana, ny seranatsambo eo ala kosa no hita amin'ny vola 2 alina ariary ary ny uzina Ambadivy amin'ny vola 2 alina ariary. Mitondra anjara biriky eo amin'ny sehatry ny toekarena ny orinasa Ambadivy raha ny fanamariana izay noety ny mpahay toekarena Hugues Johnson. Amiko aloha zany ny atao hoe anamokarana zay avy any ivelany tonga eto Madagasikara na ny investissement étranger dia tafiditra ao anatin'ny PIB antsika. Matoa zany ny PIB antsika zao 15 milliards de dollars dia satria misy an'le 7 milliards de dollars an'Ambadivy ao anatiny. Fa raha zany zany dia tadio zany fa 8 milliards ihany ny PIB antsika. Dia voninahitra ho antsika zany mandray an'ireny orinasa ngezabe ireny. Ary tokony asongadinao hoe eto Madagasikara efa misy industrie ihany satria ny vola tadio fa azo lazaina hoe tena document mipetraka ny vola. Dia hitan'ny taranaka fariamantimby any ireny hoe ahita ny vola tamin'izao misy an'le orinasa ohatran'izao na ohatra hoe afaka 7 taona Ambadivy tsy eo tsony. Dia efa tamin'ny 7 taona lasa misy orinasa ngezabe teto Madagasikara efa tena zava-dehibe zay. Raha ny heviny dia tsy tokony ravim-bola 2 alina ariary no avoaka. Arakaraka ny fampiasanao vola vaventy no mampitombo ny vidin-javatra. Fa raha ny tena tokony atao dia hoe ahoana ny iverenana ampiasan'ny malagasy ny ariary, ny ariary roa, ny ariary 5, ny ariary 10 sy ny 20. Ny tena tokony atao. Ka le izy zany ny fieritreretako azy dia zao. Tsy misy afa-tsy mifampidirana vola vahiny ihany no ahafahana mampidina ny sandam-bola malagasy. Ary ny fampidirana sandam-bola malagasy dia tsy misy afa-tsy mifanondrana ny malagasy entana. Fa raha vao eo koa zany tsika ny tena olona dia zao isaka mindrana volana tsika dia tadio fa mitombo ny atao hoe antontam-bola na ny maso monétaire dia misontrotra ho azy ny vidin-javatra. Marihana fa amin'ny volana Septambra kosa no ivoaka ireo vola 200, 400 sy 1000 ariary vaovao.